mbola ho ampitomboana ho aminareo any riavana ny fahasoavany Jesoa ilay Kristy tompontsika. Amen. Fanarenana ny tontolo mila vonjy. Fanarenana ny tontolo mila vonjy. Ao mofinainantsika anio Romanina 5 ny 9:20 hatramin'ny 5:20 dia miantso atsika hanarina ny tontolo mila vonjy. Ambara nyty soratra masina ity ry havako fa marary izao zavatra ary rehetra izao, marary ny tontolo misento mitaraina, marary toy ny vehivavy mety jaza, ny voary manontolo mitaraina ny tany, ary ny akabetsahan'izany dia vokatry ny fahotan'ny zanak'olombelona. Mitaraina ny tany noho ny fahotan'ny zanak'olombelona. Marary ny tontolo noho ny amin'ny safidy izay ataontsika olombelona. Miresaka manokana ny tontolo mila vonjy ity mofinaina ity. Arak'izay hitantsika dia tsy latsaky ny 9 na 5 miverina ny teny hoe zao zavatra ary rehetra izao, ka mipaka sy miantraika any amin'izao zavatra ary rehetra izao any amin'ny voary manontolo ny fahotany raha zanak'olombelona. Eto amin'ity mofinaina ity ary dia antsoina isika hanarina zany tontolo mila vonjy izany, hitondra anjara biriky amin'ny fanasitranana ny mitaraina. Hanao izay azontsika atao mba hanarenana indray ny tontolo iainana izay mijaly sy misento ankehitriny. Hitondra anjara biriky ho fiarovana ny tontolo iainana. Ny azontsika atao ry havako dia ny mitondra ny maha-kristianina antsika eny anivon'ny tontolo mila vonjy, ka any amin'izay tontolo misy ny kristianina dia misy famonjena. Any amin'izay tontolo misy ny kristianina dia misy ny fanasitranana. Raha ekentsika fa kristianina mandray ny fanasitranan'ny Kristy marina isika, kristianina mandray ny famonjen'ny Kristy marina isika, dia hitondra sy hizara izany famonjena izany amin'izay rehetra mila azy any amin'ny voary manontolo. Any amin'izay misy kristianina dia misy fanasitranana, misy famonjena, ary afaka sento sy taraina. Ataontsika izany amin'ny fanantenana. Verineto ny teny hoe fanantenana ny namonjenantsika, ary izany fanantenana ny namonjenantsika izany no hoentintsika ihany koa hamonjena ny tontolo izay misy atsika. Ao anatin'ny vanim-potoanan'ny advento isika izao ry havako. Advento izay tsy midika ho fanantenana ara-panahy fotsiny, hiandrasana ny famonjena rahatr' izay fotsiny, fa advento ihany koa izay ahitantsika taratra fa ny voary manontolo no miaraka miandrandra ny famonjen'Andriamanitra. Izany no ahitantsika sy ampiasantsika ny loko maitso amin'ny vanim-potoanan'ny advento. Loko maitso izay midika ho lokony zavaboary, ka ny voary manontolo mihitsy no miaraka miandrandra manantena ny famonjena, ary hitondra anjara biriky amin'izany famonjena izany ny mino. Ny sary izay ao anatin'ny saintsika izany dia ny hoe i Kristy no fanantenana ho an'izao tontolo izao, ka izay manana ny Kristy tonga kristianina dia manana fanantenana, ary ny kristianina manana fanantenana dia mitondra fanantenana eo amin'ny tontolo misy azy. Amin'ny fanajantsika ny marina
amin'ny fandalantsika ny rariny, amin'ny fanaovantsika ny mety, amin'ny fanajantsika ny fahadiovana, amin'ny fikajitsika ny tontolo iainana. Marika maha-kristianina atsika rehetra dia asehontsika eo amin'ny tontolo misy atsika. Mandeha anariavako, miandry ianao ilay tontolo misy mila vonjy, lay mitaraina, lay misento, efa manantena fanafahana izy. Tahaka ny anantenanao fanafahana ao amin'ny Kristy lay tonga ho famonjena izao tontolo izao. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitra eo, misaotra anao izay nanaiko ho tonga ety ambonin'ny tany, ho tonga ety amin'izao tontolo izao, ho fanavotana izao tontolo izao, ho fanantenana indray ho amin'ny manana hetaheta mila vonjy. Misaotra anao izay Tompo nohony amin'ity ora ity, izay ahafahanay mahatsiaro ny tany misy anay, ny tontolo misy anay, ny voary misy anay. Ianao Andriamanitra izay efa miteny hoe indro avoziko ny zavatra rehetra, hahary fahariana vaovao eo amin'ny voary manontolo, hitondra fanasitranana ho amin'ny taninay izay mangetaheta mila vonjy. Dia io Tompo, ny fijoroana vavolombelona ataon'ny kristianina rehetra amin'ny fikajiana ny tontolo iainana, amin'ny fanajana ny fahadiovana, amin'ny fomba hita maso azy tsapain-tanana, amin'ny fiainana andavanandro. Dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany vavaka izany. Misaotra Andriamanitra. Amen.